anatin'izay sehatra politika izay ihany dia mbola anisan'ny zavatra endrasany maro ary miteraka resabe amin'izao fotoana izao moa mikasika ny fanendrena ny Premier Ministre momba indrindra dia nitondra ny heviny Maître Rarson Hubert filohan'ny lafitry ny Tsolava eto Madagasikara nanao fanadihadiana Ivola Ravoavy naka ny sary Rivo Rajanarivony. Ny fitoniana sy ny filaminana no katsaina anatin'ny fametrahana ny lalàna raha misy ny lalàna izay tsy mampilamina dia ilaina ny vanovana izany. Io namarany Maître Rarson Hubert izay filohan'ny olafitry ny mpisolovavy eto Madagasikara raha nanao ny heviny izy sy mikasika ny 450 amin'ny lampanorenana izay milaza momba ny fanendrenan'ny Premier Ministre. Ny fomba fanendrena Premier Ministre moa zany aferan'ny tompon'andraikitra izay efa voakasika momba an'izay fa raha ny hevitra izany dia ny zavatra tokony katsahana fotsiny zany dia nisin'ny hoe fahatoniana filaminana zany ao anatin'ny zavatra zay atao ny mikasika ny hoe lalàna mikasika ny lalàna zay fanolanana izay tsy dia teny zavatra betsaka mikasika an'io fa ny lalàna nay natao ampilaminy atao ampilamina ny lalàna zany zay ny antony pisin'ny lalàna ampilamina fa tsy mampikorotana ary misy lalàna izay everina fa mety mitondra fahasahiranana indray noho ny hoe toroky ny hitondra filaminana dia izay no antony asinany ireny hoe fanovana lalàna ireny. Aminay ny zava-dehibe dia hoe efa manana filoham-pirenena atsika na ahoana zany ao amin'ny fifandian-jakery zany dia ny filoham-pirenena aloha zany dia tokony apetraka amin'ny toerany amin'ny maha hoe ray aman-dreny voalohany izay fidin'ny malagasy rehetra. Zay zany ny fahitana an'io zavatra io ny lalàna mbola tsy indrina indray mandeha fa ny lalàna nge ohatra lalam-panorenana zany raha fijery azy tamin'ny 9 Sorariva nge nisy lalam-panorenana teto nefany dia nosoloana lalàna tsotra le izy zany nosoloana lalàna tsotra le izy in'le fantatritsika iny hoe feuille de route iny fa ny lalam-panorenana sy feuille de route zany sy lalàna zany tsy tokony na hisy olana akory zany hoe tsy nampiarina lalam-panorenana fa ny feuille de route ny nampiarina misy fifandikana amin'ireo zavatra ireo nefa rehefa izay ny lalana hoe atongavana makany amin'ny filaminana dia heverinay fa ohatran'izay ihany koa ny tokony heverina ny toetra raha ankehitriny zany hoe raha misy lalàna mety anelongelona dia azo atao ihany ny mitady vahaolana mahakasika an'izany. Araka izany dia manamafy ny tokony isian'ny fitoniana sy ny filaminana ny filohan'ny olafitry ny mpisolovavy eto Madagasikara ary manohana ny fanovana lalam-panorenana ihany koa ilain'ny firenena atongavana amin'izay fitoniana sy filaminana izay.